الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. لمبولا فالي ميهونا متسيكا إيتنري أمتي فندهارنا إيميسيون سبيسيال رمضان إيتي زي إفا تين أوناتي نفامرانا نتنتيركا أنزاني فولانا رمضان زان ka tafatafatsika ndray mandeha faraparany zany ao anatin'ity émission spéciale ty famitinana ireo hevy dehibe rehetra izay ny fampiresantsika teto nandritra an'izay ray volana izay ary sorana atsika deny meloa sady koa ny fanaratsika tsy tapaka an'izany fandaharana izany isanandro nandritra an'izay ray volana ny volana Ramadan izay. Fantatsika tsara fa matotsika ny fehina nandritra ny volana Ramadan iny dia noho ny antony anankiroa mazava tsara. Ao alohany resaka hoe fanatanterahana ny baiko ny Allah subhanahu wa ta'ala izay miteny amintsika ao anatin'ny boky masina Qur'an fa nodidiana ho antsika pino ny fifehezana volana Ramadan tahaka ny nandidiana an'izany tamin'ireo olona teo alohantsika. Dika zany misy didy ao misy baiko ao dia noho izay antony didy sy baiko zay dia manatanteraka atsika amin'ny mahapino atsika. Zay ny lafiny ray voalohany. Fa ny lafiny ray faharoa dia ny fikatsahantsika manokana mihitsy koa ny fahombiazana sy ny tombotsoa zay ao anatiny izany volana Ramadan zany. Ary zany fahombiazana sy tombotsoa zany ary fahasoavana zany dia manomboka indrindrandrindra fiainatsika eto ambony tany, ilaitsika mihitsy amin'ny fiainatsika eto ambony tany ary ilaitsika ihany koa amin'ny fiainatsika any ankoatra. Satria araka amin'ny fantenentsika teto koa Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa anatin'ny Qur'an iny efa niteny fa hoe tsara ho antsika ny fanatanterahana an'izany fifadikanana na fifehezana volana Ramadan zany raha toa ka fantatsika izany. Dikan'izany isika mihitsy no mila an'izany satria misy fahasoavana, misy tombotsoa be tsy tambo isaina ao anatin'izany izay ilaitsika ho an'ny fiainatsika eto ambony tany sy ny fiainatsika any ankoatra. Ny resaka itsika hoe fanatanterahana ny baikon'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zany fanatanterahana zany dia mamelombelona ao an-tsaitsika fa hoe isika dia nanaiky ny finoana Islam. Mijoro vavolombelona isika fa hanompo ny tompo Allah ary tsy ampivady an'izany fanompona zany amin'ny zavatra hafa fa hanokana azy izy irery no tompo itsika ary izy irery no angatantsika fanampiana sy famonjena amin'ny zavatra zay ataontsika. Ary zany dia faneketsika ny Islam zany le finoana zay avy tamin'ny tompo Allah ho an'ny zanak'olombelona rehetrarehetra ary fahasoavana sy fahazavana ho an'ny fiainatsika ary famindram-po indrindrandrindra. Zany rehetra zany dia faneketsika ny Islam na tonga atsika ao anatin'izany fanatanterahana ny baiko zany. Mazava ho azy sady nanaiky ihany koa tsika no resy lahatra tanteraka amin'izay hoe hanompo tompo zanahary tokana izay dia Allah subhanahu wa ta'ala le mpahary atsika zany le avy tsy toa. Manarakaraka an'izay dia resy lahatra ihany koa tsika fa isika olombelona fa indrindrandrindra isika pino musulmane dia tsy tonga ho azy teto ambon'ity tany ty fa manana iraka manokana tokony atao eto amin'ity tany fandalovana ity ary ty tany ty tsy vitany hoe manana iraka manokana ho tanterahana eto ambony tany sika fa eto ambon'ity tany ty ihany koa amin'ny fiainatsika eto ambony tany ihany koa no hanomanatsika an'izany fiainatsika any ankoatra izany. Satria rehefa manomboka miala ny fofinainatsika dia efa tapitra daholo ny zavatra azotsika atao ka noho tsika mbola velona zao no manararaotra manomana an'izany fiainatsika any ankoatra zany ka ao anatin'izany ny fanatanterahana dia fifehezana tamin'ny ty volana Ramadan 2019 ity sy ny volana Ramadan rehetra mbola ho avy taka ny nanaovantsika koa ireo volana Ramadan efa lasa tany aloha rehetrarehetra. Ao anatin'izany ihany koa dia faneketsika ary faharesetsika lahatra. Resy lahatra zao, resy lahatra ianao, resy lahatra tsika rehetrarehetra pino fa isika dia soltenany Allah subhanahu wa ta'ala eto ambon'ity tany ity. Isika zany dia nosafidina isy manokana ny zavaboary mendrika indrindra ary ho zavaboary manam-boninahitra indrindra tamin'ireo zavaboary maro izay namboariny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Isika olombelona no nomeny an'izany voninahitra zany hoe isoltena azy eto ambon'ity tany ity
mpandimby azy am'ireo asa zay tokony andraketana eto ambonyity tany ty ka ny fanatanterantsika ny fifehezana tamin'ny volana ramadany iny dia mamelombelona ihany koa anatintsika ary manamafy an'izay fanekentsika sy faharesetsika lahatra zay fa hoe isika dia solitenany Allah subhanahu wa ta'ala eto ambony tany ary tsika dia mpanjakany zavaboara ary tsika dia namboarina tamin'ny endrika tsara indrindra ka tokony mendrika an'izany anjara toerana sy voninahitra lehibe zay nomenantsika olombelona izany ary tokony amendrika atsika amin'ny asa rehetra zay ataontsika amin'ny fomba fiainana, amin'ny fihetsika, amin'ny fiteny, amin'ny zavatra rehetra fa tsy tokony itsika mihitsy zany no hitarika fanimbana eto ambonin'ity tany ity. Manarakaraka an'izay dia resy lahatra ihany koa tsika ary maneky amin'ny mahampino antsika fa misy lalàna sy fitsipoka mifehy ny fiainatsika ary misy karazana hoe famantarana manokana mahampino ny mpino ao anatin'izany fanatanterahana ny baiko ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Tokony miavaka foana hoa izany mpino izany, tsisy dikany, tsisy antony ary tsisy valeurany na tombotsoany mahampinompino raha ohatra ka mitovy foana ny olona pino sy ny olona tsy pino, raha ohatra ka mitovy foana ny olona nanatanteraka fifehezana sy ny olona tsy nanatanteraka fifehezana, raha mitovy foana reo dia tsy nisy akony, tsy nisy tombony, tsy nisy vokany ny azontsika zany, vokatsony azontsika zany tamin'ny mahampino antsika na tamin'ny maha mpifehy nandritra nyray volana atsika fa tokony hita taratra zany zay eo amin'ny fiainatsika fa isika dia pino ary miavaka ary tokony homendrika foana ao anatin'izay fiarahamonina misy atsika eo amin'ny fiainatsika andavanandro. Ny fifehezana vola Ramadany dia mampatsiaro atsika ireo zavatra rehetra nekentsika sy naharesy lahatra atsika araka ny teneniko teo. Ny volana Ramadany dia iray volana ao anatin'ireo volana 12 zay mampiaina atsika sy mampitamberina ao an-tsaintsika ireo zavatra efa nekentsika ireo ary mamelombelona ireo toetra zay mendrika tokony ananatsika sy ireo zavatra rehetra tokony ataontsika amin'ny fiainatsika eto ambony tany fa indrindrandrindra amin'ny mahampino antsika izay na toetra na fomba fiainana na fomba fiteny na fitondrantena dia tokony hiova daholo zany rehetrarehetra zany tao anatiny vola Ramadany iny ary tokony hoentitsika zay toetra rehetrarehetra zay amin'ny volana 12 hafa ary ho tonga koa ny ingany tsika ho tratrany koa zay vola Ramadany manaraka zay dia mbola manamafy foana ary zay le tenenitsika foana hoe mihatsara foana maha olombelona atsika tokony mihatsara foana ny zavatra ataontsika na nitoetratsika na fitondrantenatsika mba hahatongavantsika amin'le tanjona farany ambony izy tsika dia le hoe al ihsan na ireo ny hatsarana na ny fanaovana tsara mba ho lasa olona faran'izay tsara isika, olona mpanao tsara isika satria zany tanjona ambony indrindra amin'ny finoana araka ny tenentsika hoe misy dingana telo andalovan'ny mpino dia ao le islam, ao le iman ary ao le ihsan ary ny ihsan zany ezaka be natongavana amin'izany ka ny volana Ramadany dia fotoana iray ahafahantsika tonga amin'izany tanjona izany. Ny volana Ramadany ihany koa dia nitaizantsika sy nanabentsika ary manamafy ny fanadiovana ny fo sy ny fanahintsika ka hahatonga zany fo sy fanahintsika zany ho afaka amin'ireo loto maro izay nandrakotra azy nandritra raika ambin'ny folo volana hafa satria ny raika ambin'ny folo volana hafa zany matetika atsika dia variana amin'ny fitadiavana ireo zavatra ilayntsika amin'ny fiainantsika andavanandro ka dia mahatonga atsika zany hoe feno somary adinodino zay fanadiovana ny fo sy ny fanahy zay ka ny volana Ramadany zany dia fotoana anankiray volana anankiray ao anatin'ny 12 volana ao anatin'ny taona zay anadiovantsika zany fo zany amin'ireo loto sy fahotana maro zay nandalovana nandritra ny 12 volana hafa. Eo ihany koa zany ny volana Ramadany iny dia fanatsarana, fanavaozana ary fanamafisana ny fifandraisantsika amin'ny ilay pahary atsika zany tamin'ny alalan'ny famakina ny boky masina Korany zay boky masina mirakitra an'ireo toromarika sy torolalana rehetrarehetra ifandraisantsika amin'ny tompontsika zany. Ny boky masina Korany no taridalana
io no misy ny toromarika rehetra zavatra tokony ataotsika tsy tokony ataotsika, ny zavatra azotsika hoanina tsy azotsika hoanina, ny zavatra voarara sy ny zavatra tsy voarara, reny rehetrarehetra reny dia ny tanterahantsika nandritra ny volana Ramadany ary karazany hoe nanavao sy nanatsara amin'izay le fifandraisantsika sy tompo Allah zay, satria rehefa itsika zay mifikitra bebe kokoa amin'ireo zavatra nasaina ho ataotsika na miala bebe kokoa amin'ireo zavatra voarara dia manamafy zany an'le fifandraisantsika amin'ny tompo Allah, ilay mpahary atsika ilay avy-tsotoa. Ny volana Ramadany koa amaranantsika an'izay fanazavana zay dia fanaporofotsika ny fahavononantsika isan'andro ary avaotsika isam-bolana isa-taona zay zavatra zay fahavononantsika hanompo ary hankatoa lalandava an'izany tompo zay tompoitsika zany le Allah subhanahu wa ta'ala zay manamafy amintsika foana fa hoe ao anatin'ny boky masina Coran manao hoe midira tanteraka ianareo ao anatin'izany Islam zany, satria tsy dia ahitantsika tombontsoa loatra le misalasala zany amin'ny fanatanterahana an'ity finoana Islam ity, fa tokony miditra tanteraka itsika dia manatanteraka zio raha zavatra rehetra zay nodidina amintsika ary mihataka amin'ireo zavatra rehetra zay nandrarana atsika, dia izay zavatra zay ahatonga atsika olona tena hoe mendrika, olona modely, olona afaka manova ny fiarahamonina misy atsika, afaka manova ny vatantenatsika, afaka manova ny olana rehetrarehetra misy eo amin'ny firenena misy atsika. Zany rehetra zany mampatonga hoe ny Islam dia le finoana zay feno atsarana ary misy ireo vahaolana maro isan-karazany hoentitsika hanatsarana ny fiainatsika na eto an-tany zany, fa indrindrandrindra fanantenana amin'ny fiainatsika any ankoatra. Zay rehetrarehetra zay nefa no vita, fa indrindrandrindra ny fandaharana teto amin'ny TVM dia noho ny fiaraha-miasantsika rehetrarehetra, ao ireo namana rehetrarehetra zay mifandimby ny teny teto, dia ao ihany koa ianareo zay manaraka tsy tapaka an'le fandaharana isan'andro, fa indrindrandrindra tsy azontsika ho dia tsy hita dia ireo tompon'andraikitra ao amin'ny TVM manomboka any amin'ny DG, mandalo amin'ny directeur, mandalo amin'ireo teknisianina maro isan-karazany, chef de service, reny rehetrarehetra reny dia hararaotana zany eto isaorana avokoa isika rehetrarehetra na ny tompon'andraikitra ny TVM na isika mpanaraka na ireo namana rehetra zay nifandimby teto dia isaorana avokoa zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ary engany hitohy foana zay fiaraha-miasa zay, engany hitohy foana zay fifandraisantsika zay, engany hitohy izay fiaraha-miasa misy eo amintsika mianakavy zay mba ho tombotsoa ny firenena, ho tombontsoantsika manokana ary ho tombotsoa ny vahoaka malagasy. Eto ihany koa dia tsy hoay koa ny tsy saotra ny tompon'andraikitra ara-panjakana rehetrarehetra manomboka any amin'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta rehetrarehetra zany izay mbola amafisina ihany fa nanome ny fety izay famaranana n'ity volana Ramadany voalohany amin'ny 2019 ity izay ho ankalazaina tsy ao anatin'ny hoe jour férié zany andro tsy esana ny fandraisan-karama sy ny fety rehetrarehetra musulmana manomboka amin'izao ka dia isaorana daholo reny rehetrarehetra reny ary engany eka hitondra tombotsoa lehibe ho an'ny firenetsika izany rehetrarehetra zany ary dia eto ma zay dia mirary fety sambatra ho atsika mpino musulmana rehetrarehetra ao anatin'izao famaranana ny volana Ramadany 2019 zao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.